Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Mila vavaka ny fifidianana. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Eo amin'ny fiainantsika vao manomboka amin'ny fo isika mandra-paharivan'ny andro dia be dia be mihitsy ny safidy izay atao. Ary misy amin'ireny safidy ireny no mankadiry izay mamaritra mihitsy ny fiainako avinao rehetra. Mety amin'ny fianarana io na amin'ny asa io, eny mety mamaritra mihitsy ny fiainam-piangonana ary mamaritra koa aza angamba ny fiainam-pirenena toy ny fifidianana izay ho filoham-pirenena izany. Ka ny soratra masina dia tena mampianatra antsika mihitsy fa i Jesosy Kristy rehefa nifidy ny mpianatra 12 lahy dia mialohan'ny fifidianany azy ireo dia nivavaka izy. Hitantsika izany tantara izany any amin'ny Luka 9:12 no midina. Eo amin'ny 9:12 dia ambarany manao hoe ary tamin'izany andro izany dia lasa niakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina izy. I Jesosy Kristy mialohan'ny fifidianany ny mpianatra ny mpitso marainany io dia nandeha nitokam-bavaka tany an-tendrombohitra tany ary tena naharitra ny vavaka mihitsy nandritra ny alina, nanao alim-bavaka mihitsy izy izany. Nangataka tolotsaina satria tena safidy mankadiry no atao hifidianana an'izany hoe ho apôstoly 12 lahy izany. Ka i Jesosy Kristy ary havana izay zanak'Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, mametraka ny vavaka amin'izany toerana lehibe izany eo anatrehan'ny safidy izay ataony, maika fa isika olombelona. Androana dia te hitarika anao mihitsy fa be dia be ny safidy ho anareo mpianatra zao hoe inona ny lalam-piofanana izay tsy maintsy ho arahako. Mankadiry izany satria hamaritra ny ho avinao rehetra, manokana fotoana hivavahana ary ataovy tena maharitra mihitsy ny vavaka izay ataonao fa aza atao vavaka tsotsotrana kelikely fotsiny izany fa izao nataon'i Jesosy zao hoe naharitra ny vavaka mihitsy izy. Ho an'ny mpiasa hisafidy hoe ity asa ity sa ity asa ity no ataoko, izao zavatra sa izao zavatra no atao, dia tena hoe manokana fotoana. Asa na mety fifadikanana ve sa alim-bavaka sa inona no tokony atao fa mivavary havana fa ho hitanao tsara fa io Andriamanitra io ambaran'i Izay ampaminany dia mpanolo-tsaina io. Mpanolo-tsaina io Andriamanitra izay hivavahantsika io ary afaka nanolo-tsainanao izy hanoro anao ny lalana izay tokony ho alehanao. Dia tahaka izany koa eo amin'ny fiainam-pitiavana. Be dia be tsika no sahiran-tsaina hoe ity olona ity ve no tokony hiaraka amiko, hijanona hiaraka aminy ave, hanaiky ny hanambady azy ave sy ny toy izany. Safidy mankadiry koa izany ho antsika kristianina dia zavatra tsy kilalao ny fanambadiana ary tena enjana ny safidy tsy maintsy atao, kanefa dia misy safidinao fa mangatady olo-tsaina avy amin'ny Tompo mba ho zavatra izay azonao antoka hoe nisy fitarihan'Andriamanitra ny fanapa-kevitra izay raisinao fa tsy amin'izao fotsiny, tahaka ny an'i Jesosy Kristy. Dia tahaka an'izany koa any amin'ny fiangonana samihafa be dia be ny fifidianana izay atao any amin'ireny fiangonana ireny ho an'ny tompon'andraikitra samihafa dia izao hoe aoka re mba hanana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana ny vavaka, ka tena hanokana fotoana maharitra mihitsy hivavahana amin'ireny fifidianana samihafa izay atao eo anivon'ny fiangonana ireny. Fa izay tiako tsindriana dia indrindra ihany koa ny fifidianana eo anivon'ny firenena, ohatra ny fifidianana izay ho filoham-pirenena dia tena zava-dehibe izany satria olona hitondra ny firenena mandritra ny taona maro indray, ametraka ny politika samihafa izay hitondrana ny firenena no apetraka eo amin'izany toerana iray izany. Ka tena mila vavaka izany ry havana, ary izany no tena andraikitry ny fiangonana, ny mivavaka, ny mitaona ny kristianina hivavaka. Ny mampalahelo manko indraindray dia izao hoe raha ohatra ka adevitra politika na adiny 3 aza vitan'ny olona manatrika an'izany na isan'andro fa rehefa hoe andaontsika hivavaka, hanokana fotoana hivavahana ho an'ny firenena dia vitsy sika no mandeha amin'izany, marisika hanatanteraka an'izany. Nefa dia zavatra tena hoe zava-dehibe ny vavaka mialohan'izany atao hoe fifidianana izay atao izany. Ka dia manentana antsika ry havana mba tena hivavaka, hangataka amin'Andriamanitra mihitsy sika hoe Tompo, omeo mpitondra araka ny sitraponao izay hitondra anay amin'ny fahamarinana, hampandroso marina izao firenena izao, handrava ny aizina eto amin'ity firenena ity. Ny olana manko dia izao efa vita sahady ny safiditsika, ary tongotsika dia ohatra ny te hoe izay fotsiny sisa dia fa izay izany miandry ny fifidianana sisa. Fa
Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Andriamanitra ny mametraka ny olona rehetra amin'ny toerany. Ary ny olona safidinao io ara, ianao nga manana antoka fa afaka ray volana mbola ho velona io olona io. Andriamanitra ny tompon'ny fiainany ary afaka manala azy amin'ny ray mpimaso monjy izy. Andriamanitra mahafoana ny fisainan'ny fireneny samihafa, mahatsinitsinona ny hevitry ny olona izy. Ninona tetika ady, ninona ezaka, ninona zavatra ataon'ny olona anankiray tsy fantany akory ny avoaka ny ampitso. Andriamanitra ny mahalala an'izany ary manana fahefana Andriamanitra na dia anatin'ny ray mpimaso monjy ary ampitsahatra ny olona anankiray na dia efa nilatsaka ho fidiana azy izy rehefa tiany zany. Zavatra tsisy dikany fa menjera ao ny-dozy fotsiny izy dia efa zay, tsy afaka milatsaka intsony, tsy afaka manozy rehetra eritreretiny intsony izy. Be dia be mihitsy ny zavatra mety hitranga ary havana ary eo no ahitantsika hoe misy fahefana Andriamanitra, misy hery Andriamanitra fa aza miravoravo tanana isika andao hivavaka ho amin'ny firenentsika dia hangataka amin'Andriamanitra ny hanomezan'Andriamanitra mpitondra araka ny sitrapony hitondra ny firenena malagasy fa zava-dehibe zany. Mila vavaka, tena mila vavaka fa tsy mandeha azy amin'izao fotsiny ary aza be fanomezan-tsiny raha mbola tsy mivavaka akory. Andeha hivavaka isika ary havana ho amin'izany. Raha eo misaotra anao izay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay namela fianarana ho anay ny amin'ny vavaka nalohan'ny fifidianan'ny Apostoly ary an'izao fotoana izao izay dia hivavaka eto anatrehanao mahalona ny fifidianana izay ho filoham-pirenena malagasy. Mino izay Andriamanitra fa Hianao ny tompon'ny tantara, Hianao no mihazona ny zavatra rehetra ary Hianao no mametraka ny olona tsirairay avy eo amin'ny toerany dia te hangataka aminao izay ny hanomezanao mpitondra endry matahotra anao hitondra ny vahoaka araka ny sitraponao, handrava ny asan'ny Izay no nivon'izany firenena izany ary hampandroso marina ny firenena malagasy. Ianao no hametraka izay olona fantatrao fa havita izany andraikitra izany eo amin'ny firenenay ary na izany izay mikasa ho amin'izany toerana izany nefa manana zavatra tsy araka ny sitraponao dia ianao Andriamanitra no hanafoana nao izay tsy hatateraka izany fikasana izany satria Andriamanitra manidy varavarana izay tsy misy mamoy anao ary manokatra varavarana izay tsy misy mahidy ary dia mino ny herinao izay ary mino izay fa na dia hifidy aza ny vahoaka malagasy mbola Ianao no tompon'ny teny farany ao anatin'izany koa dia izany indrindra no antony hivavahanay sy hinonay fa Ianao Andriamanitra iray dia afaka manova ny tantaran'ny fiainan'ny firenenay. Dia misaotra sady ny amin'ny valim-bavaka ary tsy amin'izany ihany fa amin'izay safidy rehetra izay ataonay iray eo dia aoka mba hampatsahivinao amin'ny alalan'ny fanahinao masina mandraka hariva aty anatinay ny anananay saina hivavaka ary tena haritra hivavaka amin'izay zavatra rehetrarehetra atao dia tolory saina, tolory fahendrena izahay amin'izao lalam-piainana izao ka mba ho ny sainao no ho sainay entinay manatanteraka ny zavatra rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay sy angatahana izany vavaka izany. Amen.